Ahoana moa ny fitrangany raha daeo teto Madagasikara, iarahantsika malala izany, fa tsara ihany ampatsivana vetivety. Tamin'ny oktobra 20 tonga nitsidika ny filora Valmanana ny Iraka avy tany Korea Atsimo nalefa ny daeo logistika Coresse sy Posco mpandrendrika vy. Dia nanao fikarohana mikasika ny nofotany eto Madagasikara ny orinasa Madagascar Future Enterprise dia nametraka fangatahana tany amin'ny EDBM etsy Antananarena ambolena katsaka eto Madagasikara. Tsy nisy fantatra taty ivelany izany dinika rehetra izany satria niafina. Nivoaka ihany anefa nafenina tamin'ny 17 Novambra 2020 raha nilaza tamin'ny gazety tany Korea i daeo logistique fa nomeny fanjakana malagasy vela ranontany midadasika 2,3 tapitrisa hektara izy aofa mandritry ny 7 taona ambolena katsaka. Niresaka tamin'ny Andriamatoa Shin Dong-yun talia arabolany daeo logistique ireo mpivarobao ambongadiny to Reuters, AFP sy ny Associated Press hatramin'ny BBC dia nieleran'izao tontolo izao ny vaovao mikasika ny daeo. Vao maika na be resaka ny filazan'ny gazety Financial Times fa omena maimaimpona ny tany dia may volontratra ny fitondrana raha Valmanana dia nilaza fa tsy mbola nisy fifanarahana vita sonia ary indrindra tsy marina ono ny filazana fa natolotra maimaimpona ny tany. Kanefa tamin'ny Janoary 2020 nieky ihany Andriamatoa Shin Dong-yun talia arabolany daeo fa mikatso ny raharaha. Koreana tatsimo i Kim Ho-chong, président directeur général ny daeo na dia mizaka zo-pirenena frantsaza izy. Koreana tatsimo i Shin Dong-yun filoarabolany orinasa daeo logistique reniny Madagascar Future Enterprise. Koreana tatsimo ny orinasa Korea Resources Corporation miara-miasa amin'ny Sirity ao Ambatovy. Koreana tatsimo i Ban Ki-moon secrétaire général ny firenena mikambana. Everinao pieno ve fa tsisy akony amin'ny zava-mitranga eto Madagasikara zany tantarako zany. Tsara fantatrao fa misy ady miafina mangotraka mahery vaika ataony ireo mpiara miombonantoka ao Ambatovy amin'ny filoha Andrajoelina. Marina fa manana ny kilemany ny filoha Andrajoelina ary indrindra ireo tandapa manodidina azy. Oka zava tompoko sao dia misy andika vilana koa fa za eto tsy miaro ireo tandapany filoha Rajoelina ireo mihitsy fa vola be mpamatsy vola malaza sy olo maventy ambony maro any ivelany no voakasika amin'ny fitrandrahana cobalt sy nickel ao Ambatovy. Noho ny sakatsakana nataon'ny fitondrana teteza mita nandeha nitarena tany amin'ny premier ministre japonais tamin'izany 2020 zany ny orinasa japonais Sumitomo natahotra sao bankiropotra dia ny premier ministre tamin'izany dia Andriamatoa Taro Aso. Nampiakariny ty premier ministre japonais ity amin'ny sehatra ambony ny resaka satria netiny tany amin'ny fivoriany G8 natao tany Italie tamin'ny 7 Jolay tamin'ny taona 2020 ny resaka Ambatovy. Mety mbola dinika andala tsara ihany angamba nataony niaraka tamin'ireo filoha anglo-saxon enina dia izy Taro Aso niarony Sumitomo. Andriamatoa Stephen Harper, premier ministre canadienne, niarony Sirity. Andriamatoa Barack Obama, filohan'ny États-Unis anglo-saxon koa zany. Andriamatoa Gordon Brown, premier ministre anglisy. Ramatoa Angela Merkel, chancelière allemand. Andriamatoa Silvio Berlusconi, président du conseil italien. Tsy anglo-saxon izy fa miaraka foana amin'ny amerikana. Dia latsa tokana tamin'izany 2020 izany ny filoha frantsay Nicolas Sarkozy na dia mankamaminy amerikana zay izy rehefa nampidirina tamin'ny fivoriam-beny G8 ny dinika mikasika ny Ambatovy satria tsy andany aminy mihitsy ny filoha rosianina tamin'izany Dmitry Medvedev. Niakatsehatra koa tamin'ity raharaha Ambatovy ity tamin'izany ireo mpamatsy vola lehibe nampindrana vola be 2,5 miliyara $, anireo orinasa miasa ao Ambatovy matahotra izy ireo sao very vola. Sasantsasany ny BAD, Banque africaine de développement, ny BEI, Banque européenne d'investissement,
ny Export Development Corporation of Canada, ny Japanese Export Bank, ny Korean Export Bank sy ny sisa. Izao tompoko ny tiako lazaina aminao mpiaino. Tsy raha mora ity krizy mety misy eto Madagasikara ity, satria mety efara amin'ny zera-bomba eto Antananarivo. Raha sanatria ka mitranga izany. Ianareo mpanao politika, ianareo kandida mivavaka amin'ny fianakaviam-be isam-pirenena, ary indrindra ianareo nanao sonia ny tondro zotra no tondroky ho tompon'andraikitra, satria ny tondro zotra no varavarana ahafahan'ny fianakaviam-be isam-pirenena miditra amin'ny raharaha tokantranony vahoaka malagasy. Mitsangana foana i Andriamatoa Ban Ki-moon mampiasa ny maha-sekretera jeneraly ny firenena mikambana azy iarovany ny tombotsoa ny tandrazany. Izany no antony niresany any Madagasikara tany Yokohama tamin'ny 2 Jona niaraka tamin'ny Jakaya Kikwete filohan'ny Tanzania sy ny Premier Ministre Mauritiana Ramgoolam. Tsy magaga raha miaro any Korea tsy mitandrazany Ban Ki-moon, fa ianareo mpanao politika malagasy tsy mahay miaro any Madagasikara fa mihinana amam-bolony ny zavatra lazainy mialatsiny, ianareo no vendrana sy adala. Tsy eto Madagasikara ihany Ban Ki-moon no manararoatra ny maha-sekretera jeneraly azy mba iarovany any Korea Atsimo, fa eran'izao tontolo izao. Dini ohatra zavatra nataony raha nandraona anjera-bomba atomika tamin'ny Korea Atsimo i Korea Avaratra tamin'ny Aprily tamin'ity taona ity. Tezitra tamin'ny Koreanina tatsimo mantsy ny filohan'ny Korea Avaratra Kim Jong-un, satria nanao fihetsiketsena tany Seoul ireto Koreanina tatsimo ireto, nangataka ny fialany ary nandoro ny sariny. De hoy izy, zany hoe filohan'ny Korea Avaratra zany, raha tsy manao fialantsiny ampahabe maso ianareo Koreanina tatsimo, ho darofako bomba atomika ianareo. Tsy nipetra-potsy ny tompoko i Ban Ki-moon tamin'izany, fa nanao zavatra tsy fanao amin'ny maha-sekretera jeneraly ny firenena mikambana azy, satria niazakazaka nandeha nangatabonjy tany amin'ny Pentagone izy. Inona moa izany? Ny Pentagone dia trano lehibe manana lafiny 5 mira sy rihana 5. Any Arlington ankaiky ny Washington no misy azy. Izany Pentagone izany no fohy be ny fiarovam-pirenena Amerikanina toy amparobe eto amintsika. Io Pentagone io no trano lehibe indrindra eto amin'izao tontolo izao, satria mahatratra 820 kilometra ny lalantsara ao. Sivily sy miaramila sahabo 404 no miasa ao amin'ny Pentagone. Ny tsirairay amin'ireo lafiny 5 ireo no misy ny fohy be fibekoana an'ireo vondrony tafika 5 mahaforona ny tafika Amerikanina. Ny tafika an-tanety US Army, ny tafika an-dranomasina US Navy, ny tafika anabakabaka US Air Force, ny tafika nomena fiofana manokana US Marine Corps, ary ny tafika miaro ny morontsiraka US Coast Guard. Raha Ban Ki-moon amin'ny maha Ban Ki-moon azy no nandeha tany amin'ny Pentagone, ny mpandray vahiny zany hoe réceptionniste ihany no niresaka taminy ka naniraka azy niverina, satria tsy azo idikidirana izany Pentagone izany. Tsy Ban Ki-moon tompoko no tonga teny amin'ny Pentagone tamin'ny 20 avrily tamin'ity taona ity, fa ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana. De nandray azy ny olona 2 lehibe indrindra ao amin'ny Pentagone, Chuck Hagel, sekretera mpanjakana Amerikanina miadidi ny fiarovam-pirenena sady filohan'ny Pentagone, sy ny General Martin Dempsey, filohan'ny état-major pibaiko ny tafika Amerikanina rehetra. Izao no resaka nataon'ny Ban Ki-moon tamin'izy roa lahy ireo rafitinina. Maty izahay raha anjera bomba atomika aminay ny rahalanay sady fahavalonay Koreanina tavaratra. Ampionareo Amerikanina izahay eo amin'ny lafiny aratafika. Ifanome tanana sy ifanampy isika. Ny tenako no anao fanambarana diplomatika araratoko ny maha-sekretera jeneraly ny firenena mikambana andraona any Korea Avaratra ambava. Fa ianareo Amerikanina no iangaviako andraona azy ara-miaramila.